mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabatsika afaka malalatra ity zoma fa 20 ny volana oktobra ity ny filazantsara ny lioka toko faharoa no finaina voalahatra antsika ry havako. Lioka toko faharoa andiny fa 8 ka hatramin'ny faharoa amby 10. Lioka toko faharoa andiny fa 7 amby 10 ka hatramin'ny faharoa amby 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo dia niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanàna. Ary ny zaza dia ny Tompo ka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany nanody izy. Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreny izany. Ary satria nataony fa niaraka taminy niara-dia taminy izy dia nandeha lalana indray andro izy vao tady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema ny tady azy. Ary rehefa afaka ateloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjony izy rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliny. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka oreniny tamin'ny anaka, nahoana manao toy izao taminay ianao? Izato alahelo indrainao sy izaho mitady ianao. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va? Fa tsy maintsy ho eto an-tranony raika aho. Nefa tsy azon'ireo ny tenin'olona izay taminy. Ary niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ka nanohy azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ray masonao manana masinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny faharoa amby 10. Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tahaky ny fianakaviana rehetra ihany ny fianakaviany nisy any Jesosy ry havako malala. Ny soratra masina ho tsy dia navahana mihoatra noho ny fianakaviana rehetra satria tahaky ny olombelona rehetra ihany ilay fianakaviana. Marina loatra fa fianakaviana nisy ny zanak'Andriamanitra, fianakaviana izay toeran'ny zanak'Andriamanitra saingy raha jerena amin'ny lafin'ny soratra masina dia tsy navahany Baiboly loatra fa toy ny fianakaviana rehetra ihany, nanaraka ny fomba-pivavahana mahazatra, nanaraka ny fiainam-piarahamonina mahazatra, nibeazina araka izay mety ho fanaon'ny olombelona ihany Jesosy. Ary dia ao anatin'izany toe-tsaina sy toe-po asehon'ny lioka fa tahaky ny ankorona rehetra ihany ny ankorona ny beazan'i Jesosy no anehoany fa tao anatin'izany dia ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona izy. Raha toa ka jerena ny tontolom-piainan'ny jiosy dia mampametra-panontaniana satria hoe ahoana moa zany no mahatonga ity fehiteny amin'ny 10 ity hoe tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra Jesosy tao anatin'ilay ankohonana. Tsy misy fianakaviana na ankohonana na mitaiza ankizy na mitaiza tanora na mitaiza zaza ka tsy maniry hiaina izany hoe zaza mitombo saina sy tena mandroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Faniriana mihitsy izany hoe fivelarany zaza. Maniry ny anana an'izany hoe zaza mivelatra, zaza mitombo, izany ny ray aman-dreny mitaiza rehetra na ny fianakaviana na ny ankohonana. Amin'ity andiny vitsivitsy ty ary dia misy fanalahidy roa na telo azo tsoahina ny amin'ny hoe ahoana no ananantsika, ahoana no ataontsika mba ananantsika zaza na taranaka na zanaka izay mivelatra tsara.
amin'ny tediny ny vitsivitsy teo itsika teo azo valiana am'zao oatra masina manontolo zany mazava ho azy manomboka any amy bokyny genesika zany apokalipsy saingy tsy afaka ivalapatra isika noho ny fotoana de andehaka zanak'hevitra vitsivitsy izay mamaly zany fanontaniana zany hoe ny ataon'ny mpino ny ataon'ny ankohonana ny ataon'ny fianakaviana mba hananana zaza mitombo saina sy tena sady mandroso fiteo amin'Andriamanitra sy ny olo voalohany ila de zao ny fahaizany ndray aman-dreny sy ny ankohonana ny fianakaviana mandahatra ny lahara-pahameha ny fanabeazana. Ny fanabeazana de maro lafy fantatsika rehetra zany fa maro lafy ny fanabeazana tsy hoe tokana akory ny fanabeazana ny ankizy fa maro lafy. Inona ny hoe fanabeazana maro lafy? Tsy hoe beazana amy lafiny ara-kolotsaina ihany izy na beazana amy lafiny ara-pahalalana ihany izy na beazana amy lafiny ara-pivavahana ihany izy na beazana fa be de be ny lafy anabeazana ny ankizy fa eto dia mila mahay mandahatra ny maika sy ny zava-dehibe ny mpanabe na ny ray aman-dreny ary liko de nandahatra an'izay tsara mihitsy fa lafa kely ny teo liko manao hoe Jesoa de nitombo saina sy tena zany hoe nitombo saina sy tena dia asehon'ny lioka fa ny fitombona ara-tsaina dia lasa lohan'ny fitombona ara-batana saina sy tena zany hoe ny saina aloha zay vo vatana raha miteny lioka hoe saina dia mandray roa ndray io dia ny fanahy sy ny saina lay saina maha olombelona io fa lay fanahy mahay manavaka koa io le saina mahay manavaka koa io zany hoe ndray aman-dreny any de mila manao zava-dehibe miloha ny fanabeazana ara-batana zay tsy hoe maivana akory amy baiboly tansaina io fa alohan'ny fitombona ara-batana de atao zava-dehibe aloha ny fivelarana ara-panahy sy ny fivelarana ara-tsaina. Raha ohatra ka mampitaha am'izay mety ho hitatsika ankehitriny tsika de fantatsika fa tsy voatery ho zany akory no andaharan'ny ray aman-dreny ny fanabeazana anjanany na mety fantatry ny ray aman-dreny ihany zany fantatry ny ray aman-dreny tsara fa zava-dehibe ny saina sy ny tena fantatry ny ray aman-dreny mety ho fantatry ny ray aman-dreny tsara zany ny saina sy ny tena hoe tena zava-dehibe ny saina sy ny tena saingy ndraindray manatanteraka an'izany tsy vitany ndraindray tia ny velatra ra-tsaina ny zanana ny kisy de zainy fa ny tena mandrakariva ny lasa aloha ny fanabeazana ny tena mandrakariva ny lasa aloha satria mora atao kokoa ny fanabeazana ny tena hitombo amin'ny tena raha-jerena kokoa manome sakafo manome fitafiana manome jeu manome fotoana ilalaovana be de be ny mety atao ny fanabeazana ara-batana hananana vatana misalama sy ny tahaka zany fa hoy liko eto manao hoe mahaiza mandahatra lara-pamena dia ny saina sy ny fanahy aloha de tsy mahagaga raha ohatra ka am'izao andro antsika zao ny tena ny lasa aloha satria moa tsika zao fanjakan'ny vatana ny fanjakan'ny vatantsika zao zany hoe omen'ny olombelona toerana kokoa zao ny vatana noho ny saina sy ny fanahy raha miteny liko eto saina de miaraka ihany ny vatana sy ny fanahy ny vatana sy ny saina ny saina sy ny fanahy zadonoina fa ny testamenta vaovao indrindra ny testamenta taloha dia ny olombelona dia binaire zany hoe saina sy fanahy miaraka amin'ny vatana zany hoe nahy fanahy sy vatana fa nitsika fa amin'ny andro arakena tsika kehitriny no trinaire ny olona na i Paoly no miteny hoe trinaire ny olona vatana saina fanahy dia hotsika manao hoe raha am'izao andro na tsika kehitriny zao dia fanjakan'ny vatana ka dia ny zava-dehibe de zao ny fikolokoloana ra-batana noho ny ataotsika hoe ny varitansary ny zavatra maro samihafa dia taony vatana no andanina fotoana kokoa amin'ny fanabeazana ary hitatsika amin'ny ankizy zany dradray dia tsy ataon'ny ray aman-dreny fa zava-dehibe ny sekoly alahady ny soratra masina ny katesizy zany rehetrany dia efa tsy ataon'ny ray aman-dreny ho zava-dehibe intsony amin'ny vanim-potoana ankehitriny raha mitaha am'izay amin'ny fikolokoloana ny vatana ndraindray ara moa ny saina dia tsy de tena manahoana loatra rehefa malala hotsika manao hoe ahoana aloha no fomba hanabeazana ny zanaka na ny lahara-pamena de zao mahaiza mandahatra zany ka ny fanahy sy ny saina
de ataovy zava-dehibe. Aza atao latsa-danja noho ny fanabeazana ara-batana, ataovy melolavitra azy ny fivelarana ara-batana, ny fivelarana ara-tsaina. Tsisy heviny hoe bevatana nefa tsy ampy-saina, sanatriny zany. Tsisy heviny hoe mitombo tena nefa ny tsy mitombo saina, tsy mitombo fanahy. De tsisy heviny lasa lehibe tsy ampieritrretana tsara. Dia zay zany voalohany amin'ny hevitry ny teny hoe tombo saina sy tena, ary mbola tsindriny lioka raha teo hatrany am'andininy fa raiky ambiny folo hatrany am'andininy fa efapolo azy. Fa ny faharoa de zao, ahoana koa no ananana zaza mitombo saina sy fahendrena ao ambany fahasoavan'ny tompo, mivelatra tsara. Ny faharoa de zao, ny fanabeazana eo anivon'ny ataontsika hoe fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina, fanabeazana eo anivon'ny fianakaviana. Matoa Jesoa tsy teo, tsy hoe tsy hita fa matoa Jesoa tsy voamarika ny tsy nahateo azy, de satria olona be dehibe ny miaraka mandeha. Olona be dehibe zany no miaraka miainga avy any Galily, mandeha mamonjy any Jerosalema, in-telo isa-taona, Paska, fetiny tabernakely, Pentekosta. Dia rehefa vita ny fety aty Jerosalema amin'ny fotoana io dia miara-miverina indray makany am'le toerana nengana ny Galily. Ary eny am-pahatianana dia ny olon-dehibe samy olon-dehibe miresaka, ny ankizy samy ankizy miresaka, ny tanora samy tanora miresaka, mazava ho azy. Ary rehefa amin'ny arivo ny andro de ampozana fa efa amin'ny arivo ny andro amin'ny oran'ny fatoriana io vao nandeha ny arezy Jesoa. De ny koa izy namana manao hoe Jesoa tsy niaraka taminay, nijanona izy. Zay ny ray aman-dreny vao namarika le hoe tsy eo Jesoa fa andeha hivery nahaka azy any Jerosalema indray. Zany hoe lay communauté na lay fiombonana, lay fianakaviana de tena zava-dehibe mihitsy eo anivon'ny fanabeazana. Ny hita mantsindrandray dia lasa individualiste, zany hoe lasa mitokatokana ny ankizy, lasa am'izao andro ankehitriny zao lasa izy ny tenany samy rery. Ary rehefa ny tenany samy rery no beazana, mety ho voky sakafo tsara izy, mety ho tsara mitafy tsara izy, mety ho manana zavatra be dehibe izy ao tokantranony ao, fa tsy misokatra amin'ny hafa, tsy manana fifandraisana amin'ny fianakaviana, tsy manana fifandraisana amin'ny zaza na ny tanora mitovy aminy, tsy manana fifandraisana amin'ny mpiarabelona mitovy aminy, de zao sady tsy mahafantatra ny fetrany izy, no tsy mahafantatra ny fetran'ny hafa ihany koa. Ary na de ataovy raha hoe miara-misakafo amin'olona azy raha veo de efa tsy hainy, na izy olona saro-kenatra, na izy olona zay mety tsy ahalala-menatra mihitsy sanatriny zany, tsy de hisy akory zany fa mety hitranga. Zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fanabeazana ny ankizy eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fianakaviam-be na eo anivon'ny fiarahamonina. Manjary zonge ny fanabeazana tsy natao ny fanabeazana ankizy tamin'ny andron'ny testamenta taloha, tamin'ny andron'ny toro malagasy, ary eny amin'ny androntsika zay mbola manana zany fotom-pisaina zany, de resy lahatra fa tsy vitanao rery akory ny fianabeazana zaza. Tsy natao anatin'ny tokantrano anankiray ihany, fa manana aty de anabe ny zaza, ny fianakaviana, ny fiangonana, ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny, ary misy zavatra raisiny ny ankizy mandrakariva amin'ireo zaza mitovy fotoana aminy, ireo iray tarika aminy, zay mahatonga ny taolony temana hoe zaza niara-ny hira, zany hoe misy zavatra raisiny ankizy amin'ny ankizy mitovy fotoana aminy. Fa tsy hoe ny zavatra raisina amin'ny lehibe ihany ny fanabeazana, fa misy zavatra raisina mame fahalalana, fisokafana raha-tsaina ny ankizy avokoa ny manodidina azy rehetra, ary zay mahatonga ny mazava-dehibe ny teny ifampiresahana ohatra. Raha ohatra ka teny tokana no ifampiresahanao ny zanakao, ino atao teny tokana? Ataovy hoe manabe ny zanakao anao am'teny malagasy ohatra, atao am'teny frantsay. Ny tontolo beazan'le zaza eto Madagasikara, ny olona rehetra manodidina azy ny teny malagasy avokoa. Izy rery no miteny frantsay, na dimy na enina de voafetrany fahafahany misokatra ny saina. Fa raha ohatra ka azony avokoa ny zavatra rehetra manodidina azy, zany hoe lay teny itenena, lay teny beazany, de manjary mampisokatra ny saina. Misy zavatra be dehibe tsy fantany, satria tsy voatery ilay zavatra ny ampianarana ihany akory mame fahalalana sy fahendrena, fa ny fiarahamonina koa de manome fahalalana sy fahendrena. Raha ohatra ka teny frantsay ihany ohatra no beazany ny fizy eto Madagasikara,
de voafetra be ny fisokafany say, voafetra be ny fahalalana raisiny, tena voafetra. Na ny olona miresaka aminy aza manapetra, nefa mety misy fahalalana raisiny na de amina olona tsotra, mety tsy mahay teny frantsay ary, mety amina olona na dia olotsotra tambany vohitra azy, rehefa miresaka aminy dia manome fahalalana azy amin'izay mety ho teny malagasy zay ifandraisany. Ohatry manao hoe zava-dehibe ny fananany zaza fisokafana sy fitombona ara-tsaina ara-panahy dia izy beazina eo anivony ny fiarahamonina sy ny fianakaviana mba tsy hitokatokana, satria manome fahalalana avokoa ny manodidina azy rehetra, manokatra ny vavahady-tsainy sy ny fahafantarany ny manodidina azy. Fa ny fanabeazana faharoa zay aseho eto rehefa Komalalana fahatelo dia ny zava-dehibe fahatelo de zao ny fanabeazana ara-panahy. Nataony ray aman-drenin' Jesoa ho zava-dehibe ny fanabeazana ara-panahy. Raha toa ka mamaky tsika ny tantaran'ny fianakaviana Jiosy dia tsy voatery akory any vehivavy mandeha miakatra mankany Jerosalema amin'ny fotoanany fety lehibe tahak'izao. Mazava eo. Ny matetika ny lehilahy ny ray mpianakaviana ihany no mitondra anjanany mamonjy ny fetin'ny taberna kely, na ny Paska, na ny Pentekosta any Jerosalema, raha avy lavitra, raha avy any Galilea na avy any Kapernaum na da avy any Nazareta ny fianakaviana no adidy maro samihafa de ny reny tsy voatery mandeha mihitsy, ary matetika tsy mandeha. Fa eto any de i Josefa mivady de niaraka tamin' Jesoa nakany Jerosalema. Zany hoe tena aseho ny tendrin-tsotra masiny tia fa niaina tao anatina fianakaviana lamina tsara Jesoa, niaina tao anatina ankohonana miray sainy Jesoa, tsy navelany marina andeha rery Josefa, niara-dalana foana Marisy Josefa, na dia tsy voatery nandeha azy marina teo amin'ny tantaran'ny fanabeazana Jiosy, dia nasehon'ny lioka fa niaraka nitaizany Jesoa zany ny ray aman-dreniny. Na ndray an-tanana ny fanabeazana an Jesoa ny ray aman-dreniny, ny fanabeazana ara-tsotra masina ny Jerosalema de anjaran'ny lehilahy. Saingy eto ary de Maria mihitsy no miteny amin'ny Jesoa na hoe nahoana ny manao zao aminay ianao anaka. Tena niraisiny ireo ray aman-dreny an-tanana, zany hoe ray aman-dreny tena nanao zava-dehibe ny fanabeazana anjalany Marisy Josefa. Ary zao fanabeazana ara-panahy io, tonga ny tany Jerosalema Jesoa tahaky ny ankizy rehetra. Indray rehefa Komalala ny ray aman-dreny tsy manao zava-dehibe ny fanabeazana ara-panahy, na ndrandray koa aza ny ray amy ray aman-dreny ihany tena manao, na mety ho variana ny lehilahy na mety ho variana ny ravehivavy de zao ny anankiray ihany ny tena manovokofoka, fa anankiray dia tsy de tena manao zany ho zava-dehibe. Engany tsy isy amitsika mpararaka mofinaina manao zany de ny ray ihany mitaizany zanany, fa na nyreny ihany, fa zava-dehibe ny hoe tena ny fiombonan'ny mpivady, ny fananana ny mpivady miara-miantsoroka ny fanabeazana anjanany dia manafaingana ny fivelarany lay zaza, manafaingana ny fivelarany na io ara-tsaina na io ara-batana. Fa ny farany indrindra de izao, zava-dehibe le teny lioka manao hoe nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Io de mbola lahatra lioka indray ny lahara-pahamena hoe zava-dehibe kokoa no hoe mandroso fity eo anatrehan'Andriamanitra noho ny mandroso fity amin'ny olona. Ny hahafantarana aloha zany fa zaza mivelatra izy de izy tian'Andriamanitra, izy tian'Andriamanitra, izy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe faharoa zay tena azo revesina mihitsy de ny hoe mandroso fity eo mason'ny olona. Zaza zay mahay mifandray aman'olona zany, zaza misokatra amin'ny fiarahamonina amin'ny hafa, zaza mahay mifandray amanodidina azy. Fa tsy sanatria zaza ataontsika hoe manana olana amin'ny mpiarabelona, manana olana amin'ny fifandraisana, mampandositra ny hoe fa maninona reny zaza iny dia mpanimba zavatra ohatr'izao na manimba mihetraketraka, manimba zavatra olona ndrandray, teny maloto ndrandray sy ny sisa rehetra, ary mety miteraka fahasorenana ho an'ny olona aza ny fahitana azy, tony koa zaza ratsy taiza, zanankizy ary tony ratsy taiza, maninona no sy ny sisa rehetra. Satria nahoana? Satria manomboka ao amin'ny tokantrano, manomboka ao amin'ny fanabeazana ara-tokantrano, manomboka amin'ny fanabeazana ara-panahy zaza. Rehefa Komalala engany samy anana zanaka sy taranaka mivelatra tsara isika ara-panahy, ara-tsaina ary ara-batana. Ny fanalahidiny zany de zao ny vavaka, ny fitezana ara-tsotra masina, ny fiainam-pianakaviana milamina tsara
ary ny fitezahana koa fitezahana ho azy alala ny sotoavina sy zay maha izy azy mahany maha malagasy azy ivavaksika tompo amsoranao zay no ny amin'ny teninao zay azonay novakina ka manazava aminay ny fanalahidiny fananana zanaka fananana ankohonana fananana taranaka mivelatra sy mitombo saina sy fahendrena ary indrindra eo ambany fahasoavanao salama sy manana fivelarana ara-batana de hitanao ny fahasary ho tapenana eto Madagasikara Jesoa betsaka ireo ankizy zay tsy mba manana trano honenana milamina tsara akory iantrao Jesoa reo tanora sy ankizy zay mandalo orana ananivon'ny tokantrano any mety misy tokantrano mikorotana mety misy ray aman-dreny tsy mahefa tsara ny adidy zay andrasana aminy na ara-panahy io na ara-tsainy io na amin'ny famelomana ny ankohonana io jereo Jesoa reo ankizy zay kamboty jereo reo ankizy zay mety mandalo fahasahiranana maro samihafa ka tsy afaka mivelatra am'izay tena tokony ivelarany de jereo izy reny tompo arovy ary eoko ianao Andriamanitra hiantra ny fahatanorany sy ny fahazazany Andriamanitra tsy miangatra ianao de meteza ameno ny banga na eo aza ny fitavozavozany ray aman-dreny sy ny fianakaviany na ny fiangonana koa aza amin'ny fanabeazana de meteza Jesoa hijery ireny tanora indrindra ny tanora malagasy hitanao ny zaza malagasy fantatrao ny fahasahiranana alovana amin'ny fanabeazana ankehitriny mamindrafo aminay tompo raha toa ka tsy mahay mitaiza ankizy ty tanora ny tanindrazanay ny firenenay manao atsirambina ny fanabeazana na ny ara-batana na ny ara-tsaina indrindra fa ny ara-panahy dia tsapanay ho tsy mandeha araka ny tokony ho izy indraindray no ny fahasahiranana mitranga etsero de mamindrafo aminay tompo vavak'izay ho an'ny ankohonana zay mpanaraka ny mofinaina ny fiangonana Jesoa mba anana zanaka anana taranaka mivelatra tsara mitombo saina mitombo fanahy ary mitombo tena ao aminao Andriamanitra de mampahirezy anay tompo iorona tsara aminao zahay am'izao andro sarotra izao tovy miorona aminao ny finoanay ary toetra ho maro toerana tsahaneny ankohonana tsirairay misaotra Jesoa amen